Mes frères et sœurs, approchez-vous. Hoantsika eto Antananarivo sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny olo tonga indray ny fotoana lehibe sy goavana nataterantsika délivrance matanjaka sy mafonja ndao anao délivrance ndao anao délivrance mila solution anao mila solution anao amty volana avril iray manontolo ity dia anao vavaka lehibe tsika hanapotena ny hery-maizina sy ny fampisaviana hivavahana ireo karazana retina mahaverevitra ny mpitsabo rehetra ny cancer ny diabeta ny tension ny insuffisance rénale ny rehetrarehetra zay zavatra mararara reo anatin'ny vatanao ao reo herina fampisaviana sy ozona rehetra na inona retinao dia hain'Andriamanitra zany na ianao momba tsy miteraka ianao mahatsapa fa nisina mosavy zao ny fotoana nafan'Andriamanitra anao ndao anao délivrance ndao anao délivrance ny sabotsy fahaeniny volana avril fahatelo folo faharoapolo ary ny sabotsy fafito amby roapolo ny volana avril ho avy izao samy amin'ny 7 ora maraina jedeso manerana ny trano fivavahana vahaony olo indrindra eto amin'ny temple de la foi bypass eto amin'ny 3 frères andrefanambojinary ary Jerusalema karoba hitsapa ny herin'Andriamanitra eo eo tsika ary eo ihany dia ampijoro vavolombelona tsika eo ihany dia ho testena ny herin'Andriamanitra eo ihany dia hipotsaka ny fibrome eo ihany dia hiena ny fivitosana eo ihany dia hitsangana ny malemy ndao anao délivrance ndao anao délivrance tsy anenina ianao satria velona Jesosy ndao anao délivrance ndao anao délivrance Jesosy no manapatei Uva Jesosy no vaulane amin'ny fofiany fifaliana no iarabako atsika menakavy mpanaraka ny fandarana eto amin'ny télé eto amin'ny onjapeo irisatsika indray mity fotoana amaranana an'le hoe ndao anao délivrance ity ny amaranantsika nisy ity zany dia vavaka délivrance ho an'ny mpivavaka vavaka délivrance ho an'ny mpino ho an'ny kristianina fantanina mipetraka dia hoe angany mpino mbola misy devoly angany mpino mpivavaka mbola misy fanahy ratsy ngany kristianina mbola misy hery-maizina no mila délivrance eny tompoko sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso no anatanterantsika nyity fotoana ity anazavazava makasika an'izay rehefa avy eo dolo hivavaka fotsika misaotra indrindra tompo fa ty Andriamanitra lehibe sy magagy ianao ary Andriamanitra tianay Andriamanitra mahafantatra ny mahazo anay ary mino fa androany dia androany dia ampianatra anay izay lalana tokony hizoranay sy ampianatra anay ny lalanao ianao amin'ny anaranao Jesosy amen. Ny Baiboly dia miteny manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Efesianina toko fa efatra sandiny fa fito amby roapolo hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly dia hoy izy eo amin'ny andininy fahenina amby roapolo hoe tezera fa aza manota ary eo ka tsy ho tratry ny masoandro milentiky ny fahatezeranao aoka tsy ho tratra ny masoandro milentika ny fahatezeranao fa maninona raha tratra ny masoandro milentika rehefa tezitra maninona raha ohatra ka andeha atory ao anaty lolompo andeha atory miaraka amin'ny fahatezerana andeha atory miaraka amin'ny alahelo dia maninona zay no tonga ny Baiboly nampifanarahany tsara hoe tezera fa aza manota ary eo ka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranao aza manome fitoerana ho an'ny devoly nataon'ny Baiboly ho fanaraka tsara reo satria na dia ny fahatezerana aza ry havatra na dia ny fahatezerana zay entinao matory azy dia mampiditra devoly eo amin'ny fiainanao anataon'ny fonao le izy entinao tsara zo zavatra tenako zao ny devoly dia miditra rehefa ampidirina ary ny devoly rehefa misy irika fa mipetraka eo amin'ny fiainanao ka tafiditra ao izy misy irika idirany ao
de tsy maintsy mitondra fahapotehana ary tsy maintsy mitondra faharavana raha izy koa ohatra ty tadidiko tsara reto izy mivady reto ilazako anareo hoe mahatonga ny tokantranonao mikorotana mahatonga ny tokantranonao potika mahatonga ny tokantranonao rava ary mahatonga ny tokantranonao tena hoe misy zavatra tsy milamina de nisy devoly tafiditra tao nisy an'ireto mpivady reto tany ampitan-dranomasina moa zany izy tena nitranga tany andafy tany mpino tao anatin'ny fiangonana tao mihitsy izy mivady reto tokony hamonjy fotoam-bavaka izy ao anatin'ny fotoana ny amako zany tena mampianatra ny olona foana hoe rehefa fotoana natokana ho an'ny tompo anompona ny tompo de anompony ny tompo fa aza soloana zavakafa aza soloana zavakafa rehefa hoe an'ny tompo de an'ny tompo ao anatin'ny fotoam-bavaka mihitsy izy mivady fotoana anompona ny tompo no lasa nandeha namonjy mariage tonga tao am-piangonana kely ihany izy de avy eo izy lasa nandeha namonjy mariage tena hoe eninao mihitsy misy fotoana malahelo mifanahy masina malahelo Jesosy hoe fotoana tokony anompona ao an'Andriamanitra mariage inge azo atao tsara ny manolo azy hoe andro afy fa tsy ny fotoana efa natokanao anompona ny tompo no amonjenao mariage fa tena nalahelo mifanan'Andriamanitra tamin'izay de lasa izy nandeha de ny tomobile tao ampiasana no nentin'izy mivady tomobile tao amin'ny toeram-piasana de ny tonga tany amin'le mariage nisy nangalatra le tomobile i tomobile io nefany tomobile mitoeram-piasana ary tsy izy akory nangalatra an'le tomobile fa ny tompony ihany tompon'le toeram-piasana ihany nanana lakile double an'le tomobile izy tonga de nentin'ny tsoka le tomobile de miprofiteny tamin'iny le zalahy profiteny tamin'iny hoe hiasa maina fotsiny ao aminy andony vidiny tomobile eo sinsisinsisa kanjo nakany amin'ny polisy le zalahy hita ihany aveo le tomobile de fantatra fa patron nakazy de nanomboka niala tamin'ny asana de niala tamin'io asany io izy de nanomboka nahita asa ary le asa hitany de asa tsy afaha mivavaka intsony hitanao zany le fiafetseny devoly asa miasa sabotsy miasa lahady tsy afaha mivavaka intsony nanomboka teo le ramatoa niaraka tamina lehilahy fa indray le ranga zany varina miasa na sabotsy na lady le vadiny miaraka na lehilahy mampirafy azy nanomboka teo mikorotana ny tokantrano ny saraka hatramin'ny androany ny devoly tompoko raha vao menao place de mitsofoka izy ary io le problème be mahazo anao androany hoe trosy korotana tokantrano hoe io problème be mahazo anao androany io hoe miakatra tribonaly ambony ambany miakatra re midona tsy mananana re miakatra sinsisa ny tena marina amin'io raha lasana bavy malala ny tena marina amin'io nisy zavatra nidirany devoly tao nisy hevitra nidirany devoly tao de rehefa tafiditra ny devoly de nanapotika anao nandrava anao de io enao afabaraka io zany le zavatra efa foroy fotsiny sisa efa voany efa ino moa zany efa voan'le zavatra mitranga sisa le hoe boka nitrosa pasteur nykorotana ny tokantranoko hoe efa tratrany aretina be fa matoa ianao tratran'io aretina io nisy zavatra nidirany io zay tao nisy zavatra nidirany io aretina matoa zao tokantrano io mikorotana ambony ambany de efa zavatra efa zay fotsiny sisa ny azonao tantsany fa 3 taona lasa 5 volana lasa nisy zavatra nataonareo tao de tafidy fio ny devoly matoa ianao zao tratran'io trosa be sy problème blocage an'io izay fotsiny sisa ny tenenao pasteur bloqué misy olana tsy mety ny zavatra ataoko misy tena na mihitsy blocage be fa talohan'io
efa nisy zavatra nidirany na tonga ny blocage asa raha mazava tsara aminao na tsy mazava nisy fomba nidirany dia zany na tonga ny fiainanao io tena potika rava io zay ny mahatonga ny hoe pino mila délivrance ary ny délivrance sana pino tsy le blocage tsy le trosa tsy le korotana tokantrano ny délivrena anao fa le lalana nidirany tao no délivrena lalana nidirany tao no délivrena ohatra am'izao fotoana zao moa raha olona vanim-potoana fahavetavetana sy fijangajangana vanim-potoana fahavetavetana sy fijangajangana zao be dabe mihitsy ny vehivavy marary any amin'ny tranonjanany mivonto any amin'ny tranonjanany tena misy zavatra marary amin'ny tranonjanany fanontaniana ray fotsiny apetrako aminao rehefa manatona amin'ny paster ianao dia zozy izy na marary paster ny tranonjanako mivonto ny tranonjanako misy zavatra marary any fa dinio nge fa nisy zavatra nataonareo mivaditra mahatonga anao marary eo io misy zavatra natao tao ary io hatramin'izao mbola taonareo io zay io ka ny délivrena ny pino tsy le anao marary tranonjaza fotsiny fa io le zavatra mamatotra anao io le zavatra mamatotra anao anatin'ny kibonao io nareo mivady eo io misy zavatra nataonao tao ny naparary anao e misy zavatra nataonareo tao fa tsy misy an'zany hoe marary fotsiny zany raha mitenany hoe marary ny vavoniko dia tsy nyvavoninao fotsiny délivrena fa nisy sakafo tsy tokony nohaninao tao zany foana io misy zavatra tsy tokony natao tao raha ozy anao za boka ny trosa za paster tratrany olana arabola za jereo fa nisy zavatra natonga ny trosa io tao mety nyloky ianao mety naprafy ianao mety ianao fa tsy manambola fa mety be lamody dia be rendrarendra te hifaninana amin'ny hafa fialonana dia laninao tany ny vola na metinao tamina zavatra hoe adalana ny vola tamina rendrarendra zay ny natonga ny trosa fa tsisy hoe mpanompon'Andriamanitra ianao pino ianao dia boka ny trosa ho azy teo na ohatra men'Andriamanitra vola ianao nitahin'Andriamanitra no nahazo tombony ianao zanaka o lahy nefa maditra zanaka o vavy maditra avy ny zanaka ao dia makapondramika meo 1 million papa mi 1 million mama dia zanaka ao fantatreo zao fa iny 1 million iny entiny mandeha mampiaraka entiny andeha adalana entiny andeha iny izy ty irevirevy le 1 million nangatany taminao dia menao azy ny 1 million le vola nefa Andriamanitra nanomenao an'le vola nidirany devoly ny volanao dia ny asanao lasa bloqué io ary Andriamanitra mihitsy mibloqué azy satria ny vola nanananao tsy nentinao mpandroso ny asan'Andriamanitra fa nentinao hamatsina ny adalan'ny zanakao hamatsina ny fahotan'ny zanakao nentinao hamatsina zany zany tantaraiko atsika hoe tena tandly zany tsy hoe mandehandeha ho azy zany fa zany izy tantarako amintsika zany misy irika ny idirany devoly tao mahatonga n'io zavatra tsy mety amina fiainana pino fa mipino tsy tokony tratran'izany hoe mpanompon'Andriamanitra ianao pino ianao dia tsy andeha dia potika ho azy zany ny fiainanao dia rava ho azy zany ny fiainanao tsisy an'izany fa ny mahatonga an'io tena misy irika ny idirany devoly tao na io aretina io korotana tokantranonao io zany tsy hoe délivrena fotsiny dia ametra-tanana mba ilamina fa ianao efa zanak'Andriamanitra ianao efa pino ianao efa mpanompon'Andriamanitra fa nisy zavatra nataonao tao natonga an'io tafiditra nisy zavatra nataonao tao natonga an'io tafiditra ka apitaiko aminao tsara zany fa zay no mahatonga antsika manao an'tely hoe délivrance ho an'ny pino ho an'ny kristianina ho an'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny sabotsy ho avy zao ty
misirika ny idirany devoly tao io le mararirareny amin'ny tranonjazy io le mararirareny aminatin'ny kibo ny vehivavy io lehilahy mararirareny amin'ny prostate misy zavatra marary any anatin'ny tovam-pananahanao any raha ladiny io aza de hoe eo fotsiny de tambambavaka de tsy fantatra fa fantatrao io fantatrao ny antony io impirina nalazazy ianao zay ranambavy ianao mpanompon'Andriamanitra impiry ianao nanalazazy de rehefa manatona pastera fotsiny ianao de délivre o pastera fa marary any amin'ny tranonjanako marary any lamosiko nefa ianao zao mahalala tsara mamparary ny lamosonao io mahatonga anao manao an'izao lavy io mahatonga anao manao an'io tena misy antony io ranambavy fantatrao zany de io ny délivrenanao io fahotana io zavatra mamatotra anao io ny délivrenanao fa nandray manko tsika mitady amita tena mitady amitaka an'Andriamanitra de mitady arinanonanina fa mila mahalala tsara ny zavatra tokony atao mahafantatra tsara ny zavatra tokony atao Andriamanitra ivavahantsika io de Andriamanitra mpamindra fo Andriamanitra ivavahantsika io de Andriamanitra mpamela heloka Andriamanitra ivavahantsika io de Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetrarehetra fataro ny lalanao inona zavatra tsy tokony ho ahitsy inona tokony ho arenina melohany anasitrana an'Andriamanitra efa nisy torotena tokony iny tamin'ny tapabolana melohany anasitrana an'Andriamanitra n'le marary ny paralysis de ozy izy matsy an'le marary ny paralysis voavelany eloko satria fantatry Jesosy tsara zany fa natonga ny tratrany aretina paralysis de nisy fahotana nataony tao nisy eloko nataony tao ary zany natonga Jesosy niteny voavelany eloko mila takatry ny mpino ary amin'ny fotoana amin'ny sabotsy ho avy zao ty de tsy délivrance ny aretina fotsiny fa tena le délivrance n'le fahotana mihitsy satria raha mbola ao i fahotana io raha mbola mamatotra anao ifahazarany ratsy io mamatotra anao ifahazarany ratsy io de tsy ho afaka zany io aretina io tsy ho afaka io misy antony anao io lohanao marary be io misy antony io lohanao marary tsy akotrany io ndraindray na eo amin'ny telefôny io ary misy zavatra mahalinanao ary le mahalinanao tsy zavatra tsara tsy le zavatra mahasoa fa mandrakariva misy zavatra ratsy ao mahalinanao anatin'ny telefôninao de linan'io telefônin'io ianao de zany ny mahatonga anao any amin'ny lohanao ny ketriketrika marary tena marary tsy aiko zany de na ianao ary mahalala apino ianao fa voafatotra ivazarany ratsy eo anaty telefônin'io amin'ny 12 alina mbola apototry ny telefônina mijery zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra tonga amin'ny marary de marary tonga amin'ny maraina marary ny lohanao de avy ianao pastera délivré fa marary ny lohako fina naparary ny lohanao inona fatary fa misy antony ao zany ny ilana délivrance zany ny ilana vavaka tsy le aretina fotsiny fa le fahotana mahazo anao mihitsy le loharam-pahotana mahazo anao mihitsy ino foanana iala ao anatinao le zavatra mamatipatro anao isy toroteny io manko zany io moa zany tsy hoe tenenina fotsiny anao misy fahotana de zay fa ho atoro anao mihitsy ny fomba ialana amin'ny fahotana io averiko ho atoro anao mihitsy ny fomba ialana amin'ny fahazarany ratsy na ifahotana mamatotra anao io atoro anao ahoana ny fomba ialanao amin'io fa raha mbola ao ny fahotana tsy afaka zany ianao misy pino manko kristianina tena mezaka miala mihitsy izy
de miala herinandro am'le fahotana de miverina ihany. Misy tanora be da be tratrana masturbation de miala kely anao tapabolana de efa falifaly irenao afaka tamin'ity masturbation ty na vehivavy na lehilahy tampotampoka eo indray ny devolo miditra ao aminao de mampiditra anao indray am'izany fahazaran-dratsinao zany de eo ianao de matsiaro manenina matsiaro mitomany eo Jesosy inona ary ty fahotana vitako inona ary ty mba efa miady ihany a Jesosy fa tena hoana fa maninona ary any tratran'ity indray. Misy tanora be da be tratran'izany, misy olona efa manambady tratran'izany, manana problema tokantrano tratran'izany de matsiaro manenina ianao, matsiaro manenina ianao de avy eo miverina ihany, matsiaro manenina de miverina ihany. Toy izany hoe ahoana ihany ary ny fomba ialako an'ity fahotako sy fahazaran-dratsy ty nefa mba efa mpanompon'Andriamanitra mpandray fanasan'ny tompo ary misy fotoana ary ianao mpanao délivrance mpiandry, misy fotoana ianao manana andraikitra ao am-piangonana, musicien, choral, mafana fo ianao ty am-piangonana, tena mivavaka mideran'ny tompo, tena enina hoe anina tsara nefa eninao fa tsy mety afaka am'le fahotana mamatotra anao io. Ka io tsy hoe mivavaka fotsiny fa misy lalana atoranao, ampianariny baiboly ianao, ialanao am'izany, ialana amin'ny fahazaran-dratra io. Nafinaritra ny tsy hoe nafinaritra ana moa zany fa misy fomba ohatra ho mpitenenana saina izy ty hoe rehefa akatolana any ambavan'ny alika ianao, satria misy fotoana ny alika hitanao eo le alika mikika an'le tolana ary rehefa hitanao le tolana fa tsisy nofony ntsony, tsisy henany ntsony, tsisy henany tsisy nofony de rehefa tsisy henany tsisy nofony le tolana toy izy ianao alana any rangahy tolana io, aza makany io ataon'ny alika rapa eo ny tananao fa aloveo nge tolana io, aza makany tolana io mbavan'ny alika fa tsotra kely ny akanao an'io raha tianao hiala amin'ny tolana io zany pazo nofokena izy, tsy pazo nofokena mendimendo tsara izy de arino azy tolana io de azonao alana. Fa raha ohatra izy varina mikika ny tolana io dozy izy ianao hoe alako fa tsisy nofonitsony fa simba amin'ino nifiny, andramany hoe maty rapa ao ny tananao fa tsy pazony nofokena de miala ho azy ny tolana. Ohatra zany io fahotanao io, raha io zany ny ezahanao ialana ozy ianao ty mihitsy ny mamatotra na mahatonga na tratran'ny ny asana devoly, mahatonga na bloqué ny fiainako, mahatonga na tratran'ny ny aretina, misy nyty fahazaran-dratsy mamatotra anaty tena anina mihitsy fa tena honany de raha ozy izy ianao io fotsiny ny diavanao, tsy iala am'izany masturbation zany, iala fijangajangana, tsy afaka ao ianao, tsy afaka fa misy zavatra tokony ampianaranao. Ohatran'le nyteneko teo, miala ho azy ny tolana rehefa tsipinao ny nofokena, miala ho azy fahotana io rehefa fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra tokony ataonao ediavana amin'io. Fa raha mbola ao ifahotana sy fahazaran-dratsy io de tsy miala ao ny oziny, na metra pastery tiana tanan'Andromanalina délivrance ohatry ny ahoana ary ianao de miverina ihany ny blocage ny fahantrana ny aretina ninina tsy afaka. Ka misabotsy ho avy izao ty 27 avril famaranantsika nyty ino izy ty séminaire ny fotoana lehibe hoe ndaonao délivrance ty no anatanterantsika anio vavaka lehibe io. Ndao aloha anaraka nyty fijorona vavolombelo reto tsika melohany amaranako ny Mes frères et sœurs, approchez-vous. Ho antsika eto Antananarivo sy ny manodidina, vahao ny oloko, vahao ny olo. Tonga indray ny fotoana lehibe sy goavana anatanterantsika délivrance matanjaka sy mafonja. Ndao anao délivrance, ndao anao délivrance. Mila solution anao, mila solution anao.
Amty volana avril iray manontolo ity dia anao vavaka lehibe tsika hanapotena ny herimaizina sy ny fampisaviana hivavahana ireo karazana retina mahaverevitra mpitsabo rehetra ny cancer, ny diabeta, ny tension, ny insuffisance rénale, ny rehetrarehetra zay zavatra mararary eo anatin'ny vatanao ao, reo herina fampisaviana sy ozona rehetra na inona retinao dia hain'Andriamanitra zany. Na ianao momba tsy miteraka ianao mahatsapa fa nisy namosavy zao ny fotoana anafahan'Andriamanitra anao. Ndao anao délivrance ny sabotsy fahaeniny volana avril fatelambe folo faharoapolo ary ny sabotsy fa fito amby roapolo ny volana avril ho avy izao samy amin'ny 7 ora maraina jediso manerana ny trano fivavahana vahaony olo indrindra eto amin'ny temple de la foi bypass eto amin'ny 3 frères andrefanambojinary ary Jerusalema karoba hitsapa ny herin'Andriamanitra eo eo tsika ary eo ihany dia ampitsoro vavolombelona tsika eo ihany dia ho testena ny herin'Andriamanitra eo ihany dia hipotsaka ny fibrome eo ihany dia hiena ny fivitosana eo ihany dia hitsangana ny malemy. Ndao anao délivrance tsy anenina ianao satria velona Jesosy. Ndao anao délivrance Jesosy ihany no manapa-keo Jesosy ihany no vahaolane. Favirisy ny anarako dia fiadanana ho an'ny ravavy dia fiadanana ho an'ny ranadahy. Nataon'ny tompo anazy zany mahaditra tena maditra. Prevo izy ny tanora. Ianao zao miprevo dia tena trop fanivarabe. Zany vavaka ray volana tato dia nataon'ny tompo anazy afaka tamin'ny sigara sitra. manova olona Jesosy. Tsy tia misotrosotro tsony na olo akaiko ary misotro dia tsy tiako tsony. Fiadanana voninahitra ho an'Andriamanitra rehetra zany. Ahoana ny fomba fijeriny olona an'izay amin'izao fovanao zao ray volana midinao tato? Isa matetika misy miantso ohatrana ndao risy irevy satria izay loha zaho tena mpandeha be amin'io ndao risy irevy zaho raha irevy araka amiko vola tena atao anahy dia sakafo dina ho anahy zay nataoko antrareo dia efa mety tsy titin'ny olona dia misy fotoana mandeha mesigara risy dia biscuit meko anazy ray volana zaho tsy mifokatsony efa miataka aminany olona fa tsy problème amiko zava-dehibe anahy nataon'Andriamanitra anahy. Asotehaka mafy dia mafy fantompo antoizo Tsy malahelo akory fa faly fotsiny hoe zavatra tsara be nataon'Andriamanitra anahy ve pela be any teo afaka amin'ny sigara nanomboka mbola mpianatra nefa mpangalatra misotro manao inona 10 taona zao ny zanako 10 taona pohako sigara tamin'ny janvier teo any nanomboka afaka sigara nanomboka vavaka tato tamin'ny ray volana tamin'ny janvier 24 angamba izay alahady nanomboka teo afaka tanteraka tsy mifokatsony isaky ny anniversaire ko marary foana 19 janvier ny anniversaire ko nanomboka 19 janvier narary dia zany efa mbola marary ohatrany hoe tsy fantatra ohatrany hoe manafy fotsiny dia marary be tsy afaka ny asa herina isaky ny anniversaire ko mihitsy ka io andro koa misy miantso hoe ahoana risy andaontsika ho anay karaoke dia hoy ny teko amin'ny 19 amin'ny anniversaire ko izay le mba zesta moa zany dia lasa mandeha dia isaky ny 19 eo marary foana dia ohatrany verina saiko hoe ohatrany tsekeko tsony ty za marary isaky ny 19 ty fa lalana nanovan'Andriamanitra anazy zany le aretinako zany ma tsy le aretina ny tena nangatahako tato fa le za teo afaka amin'le bitra be dia be manadalako tsisy zay tsy mahafantatra anahy raha eny amin'ny lalana ka hoe indray fa iny le mpanidy bara be ary mamenatr'olona ndraindray dia efa tsy rarahinako ianao le fa ao anaty ditra dia tsy rarahina zay zava-misy tsisy nanery ianao tsisy nanery dia io lady 19 io dia après ny lady après le 19 tsy lady ny pitsony le 19 fa lady heriny niteko hoe dia ho any am-piangonana ho afa zako ohatra mbola tsy salama vavaka teto tsy ny aretiko ny nangatahako aloha fa niditrako aloha ny nangatahako sy ny fonako ankehitriny io androna za mbola nandeha vavaka taty io za dia le zanako mandeha mbola ozy ny teko aloha kizy ahy foka sigara kely vao maka any am-piangonana
lasa aloha tena nangalatra fokasigara eo amin'ny arehan'ny bus alohan'ny nakaty mbola maimpo sigara be mipetraka eo akaiky ny rahavavy sasany samy resaka mafy ara vandrandray le fofotsigara manany vovoaka tato ny atandro a tonga de tsy tia sigara mandraka izao voninahitra ny be ao an'Andriamanitra tafomafoteka hoany jesosy manova olony jesosy de lana olona misorotako eo ary meo sigara ry satria za matetika misy mangataka sigara meo sigara risy de le manome sigara misy fotoana na nisy nangataka sigara meo sigara risy raha ohatra hoe biscuit nangatahanao de omeko anao alefaso rozy izy le biscuit satria hoan'ny olona mpisorotoka sy mifoka sigara raha hoe biscuit nangatahanao de tsy manome izy fa raha sigara de manome izy na toka de manome foniteko hoe za hoa tsy manao ohatran'ny olona fa biscuit meko anao raha ifoka sigara anao aiza rozy izy ny biscuit anao rehefa tsy hividy sigara sy revy anay ianao vidiko ny biscuit de hoeto amin'ny papozy hoa rehefa tsy hoanina hoeto amin'ny papozy fa voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena sorako Andriamanitra fa afaka aloha zany afaka tanteraka ne asina teka faranzy mafana ho amin'ny tompo tena pareo tena vonany ho any an-danitra ianao a vonina tanteraka mihitsy betsaka mihitsy mampantatra anay na mpiara-ny vavakato maditra misy rahavavinay vavakato misy rahavavinay mpiara-ny vavakato fa zany tsy mitsa zay sisa mpanao ambony ambany eno ny feoko amin'ny 12 alina mbola nareo akia mbola foana de za to de le manakikihana be de PDB mampantatra anay ato miara-ny vavakato am'izao fa voninahitra Andriamanitra fa tsara le fiovana ary mbola tao anatin'ny ray vola ary mbola ho anareo rahavavy raha nadara mbola tena ao anatin'ny fidorohana fifohana ditra rehetrarehetra aloha ihany mangataka amin'Andriamanitra fa tsisy zavatra tsy mahagaga zay tsy vita an'Andriamanitra alleluia mahafinaritra zany ranabafy de miatakataka aminao ny olona miatakataka efa manomboka misy miatakataka efa tsisy mandondona tsony faravarany andao risy irevy a tsisy azany tsony fa za tonga de manda be zany de hivavaka zay mihitsy zay mihitsy ho avy aty daholo re nivavaka ekoko aminamainina be zany de fa tonga de tsy nanao vahiny iny fa tonga de niditra tena tonga de niditra fotsiny mbola maimbo sigara be mitsofokato sorana ny tompo hoe manafaka jesosy de ina no afatra farany afatra ho atsika tsisy zavatra zay tsy mahagaga tsy vita an'Andriamanitra e fa raha ohatra mbola tena ao anaty ditra tanteraka tena milofosa mivavaka angatao mafy izy ho afahany ianao fiadanana ho an'ny mpifaninareo sodako izy de narary izy de nandenaka any an-tranony zay a telomenada zay le mpiara-pitory a nandenaka any an-tranony a de izy nalemy tsy nasangana tao ambofandriny de afanentina tany amin'ny taiza hono izy de zany hono atao le mpitaiza hoe na io maty na io malemy de ozako hoe Jesosy a le olona ohatra za mihitsiny de davinao atsangana mba hanehoana voninahitra ao tena atao de inona zavatra nataonareo avy eo mivavahanay izy de izy tsy nahita tory mihitsy a de izy mivavahanay iny a natory de alaka mihitsy zay le mandeha mitory a de niteneniko le namako hoe izy nanana etaeta be hoe mandeha hoeto aty ampiangonanareo izy de zany teny an'le namako hoe aleo tsika tsy mandeha zany androany a fa izy no entiny fa io filazany tsara ho atsika androany de nentinareo taty izy nentina taty izy a de efa nena tamin'ny paster eny tetsy ambaravarana tetsy de izy mbola tsy afaka nandeha fa vao vita ny délivrance tonga de afaka niazakazaka izy halleluia asifa alleluia faran'izay mafy voninahitran'Andriamanitra manisa telo isa roa telo tonga de niazakazaka izy tonga izy de nandeha naentina taty izy a olona anakiroa nitozana azy tsy afaka nandeha isany babena tsy mibabena izy fa noentina moramora teraraka zay satria tsy zakan'le olona mitondra anazy izy fa tena teo eo ihany a paster eniera olo miteny hoe izy anareo Eriky ahoana ny fomba natongavanao teto tamin'ny voalohany fomba natongavako teto tamin'ny voalohany zany de niherin'Andriamanitra ihany afaka nandeha anao sa tsy afaka nandeha tonga teto afaka nandeha za fa zany hoe tao anatin'ny fanaitainana afaka mandeha normal sa mijaly be rehefa mandeha jaly be mitarika fa mitaritarika tokitra
vao tonga teto hoe dia zay zavatra nitranga tamina hoe taritarika atomboka ianao ay sady misy fanaitainany tao anatin'ny afrina ianao narah zay tao anaty tray volana sy tapany dia ahoana izy le olona nitsapanao misy le olona tsapana hoe raha tsy maty ianao sisy dia malemy dia anao na firanao taorianan'izay teo mbo fandrina foana avy anao samy afaka mandendehana teo mbo fanjina foana miakatra eo mbo fanjina bataina mitony eo mbo fanjina bataina voaka ny tokotany mitondra tahoako fafa vao tafavoaka firy andro zay zavatra zay teo amin'ny ray volana sy tapany teo zay dia rehefa tonga teto tamin'ny voalohany ao dia inona zavatra nataonao zavatra nataoko teto zany dia natao délivrance vao tonga teto natao délivrance indray mandeha fotsiny a dia inona zavanitranga vita délivrance teo dia naseho pasteur nandeha dia nandeha natao tsambikobikiny dia tsambikobikiny zao dia navita avy eo natao nezakazaka dia navita nezakazaka nefa tsy vitanao zany teo anao vitako mihitsy na mihetsika fotsiny raha vatako dia marary teo fanaitainana dia vao délivrance indray mandeha iny fotsiny vao indray mandeha iny fotsiny dia hitako mifanasitranana halleluja dia taorianan'izay hoe miverina nalemy ianao miverina narao sa toy le fanasitranana toy le fanasitranana lasa rehefa miverina amin'ny karama zao fa matandraka tsara zany hoe ty lehilahy ty zany na nijanona tany ambony fandrinany dia mbola tany ambony fandrina izy ohatr'izay fa no izy tonga teto nitady an' jesosy a afaka nikarama izy amin'izao fotoana izao a mame voninahitra an'andriamanitra eto amin'ity toera ty halleluja halleluja dia ahoana isitrany ianao zao so afaka tsara mihitsy afaka daholo rehetra rehetra zay minanageja rehetrarehetra afaka tate dia ahoana izy olona tany an-trano hoy zay nahita hoe gaenao sitsanao ah zay mantady rehetra manodidina hoe gaenao sitsanao ah halleluja dia mbola voninanompon'ny tompo sa hoe masitrana dia sa oxela vonina ka vonina nompo any tompo ah satria nanao fagaganao anahy izy asifiaka manfo an' jesosy dia mitereny hoe voninahitra ho anao jesosy o izy no madamiavitra ity anabavy ity a dia tratrana cancer atao amin'ny tao amin'ny nono izy iny e dia ohatrany ahoana moa fisehoan'le izy vonintsahatra avy nampinono a dia tsy fantako le izy fa mivoto le nono zany dia le izy natao eko zany le izy dia hoe efa andalana misitrana nefa le andalana misitrana amin'io a mivoto ihany le izy dia nentina tany ny dokotera indray le izy dia ozy izy ry zareo hoe tsy maintsy didina aingakaingana ty ozy izy tsy maintsy didina aingakaingana ozy izy ty nononao ty a ka efa tena somary lehibebe le izy fa lehibe mihitsy le izy dia mivoaka tao zany dia ozy izy tsy le dokotera ndratsy a fa ozy mihitsy hoe mpandaingana dia volo a fa zany ndray a dia tsy maintsy ana jesosy fa efa nanao fahagagana be dia be tampoka ianao a dia tsy maninona anazy zany ho io vo mivoaka tao a satria tsy maintsy andetika ana foana ny devolo hoe tsy maintsy didina tsisy an'izany gagangamba zao le olona teny an-dalana hoe tsy maintsy didina ianao tsy maintsy didina de zany ndray hoa jesosy dia tsisy didina zany fa sitranonao foana fa zany ndray hoa za manko tsy mivavaka eto fa manenjika sekolony any fiangonana rahavavy izy zany ia tsy manino zany dia efa somary lehibebe ihany izy io dia nitenen'ny dokotera hoe tokony operena mihitsy ianao tokony didina faran'izay aingana dia inona nataonao avy teo dia lasa nakaty dia tsy niasa mihitsy ny afa hoe laloha délivrena ao a dia tonga taty any délivrena tonga dia tonga izy tonga dia enkoenko natanolonoloka be ataty zany dia tsy azoko mihitsy ny haiko fa tsy fantako moa zay nanjoa anaty eo fa ny délivrena ako fempastera maromaro nanana anaty eo dia nanonjy any sekoly fitahina zafady tompo dia tamin'iny amin'izay atoa dia mipoaka le izy nivoaka teo amin'lohanoko le rasy
tamin'ny alarobia voalohany ianao vao tonga teto ohatrany hoe somary nitomany sa naniny izy iny ohatrany hoe iny le niteneanao teo sa ahoana le tam'le izy a zany tena narary tena tsy azoko mihitsy vao nydélivrena zany de ohatrany hoe misy manao opération zany a zany ao anatiko ao de tsy fantako a zay nanjoanao satria anao délivrena de efa mienjenjera reny zany de efa tsy fantako de ohatrany hoe de avy eo a zany a hitako hoe nienazo ainy mipotsaka le izy mipotsaka le izy de nitatazana tamin'ny mosoara fotsiny le izy zany tao de izy teo amin'ny lohan'ony ohatrany hoe verina nampinono ianao zany de fenra be de be foana mivoaka le zavatra tokony opérena zany a mivoaka teo am'le teto am'le manao am'izao netomboka tam'izay ary a vao mivoaka le izy de nola zany miteny ana hitiko moa le olona moa de mandetika anao fotsiny hoe efa hita fa voan'ny kasety jerena nefa ny anao a mingeza miemahazo aina nefa nono hoe mba voan'ny cancer voninahitro ny tompo manao am'izao efa sava efa salama be io hitanao io tsy maninona tsony mihitsy a maninona tsony voninahitro ny tompo tainy jesosy de mandro tsara itehaka mampitsaorina an'andriamanitra tsika Mes frères et sœurs, approchez-vous. Ho antsika eto Antananarivo sy ny manodidina vao ny oloko vao ny olo tonga indray ny fotoana lehibe sy goavana nataterantsika délivrance matanjaka sy mafonja ndao anao délivrance ndao anao délivrance mila solution anao mila solution anao amty volana avril iray manontolo ity dia anao vavaka lehibe tsika hanina potena ny hery-maizina sy ny fampisaviana hivavana ireo karazana retina mahaverevitra mpitsabo rehetra ny cancer ny diabeta ny tension ny insuffisance rénale ny rehetrarehetra zay zavatra mararary eo anatin'ny vatanao ao reo herina fampisaviana sy ozona rehetra na inona retinao dia hain'Andriamanitra zany na ianao momba tsy miteraka ianao mahatsapa fa nisy namosavy zao ny fotoana nafan'Andriamanitra anao ndao anao délivrance ndao anao délivrance ny sabotsy faheniny volana avril fatelambe folo faharoapolo ary ny sabotsy fa fito amby roapolo ny volana avril ho avy izao samy amin'ny sivy ora maraina jedeso manerana ny trano fivavahana vahaony olo indrindraindrindra eto amin'ny temple de la foi bypass eto amin'ny 3 frères andrefa nambojanahary ary Jerusalema akarobato hitsapa ny herin'Andriamanitra eo eo tsika ary eo ihany de ampitsoro vavolombelona tsika eo ihany de ho testena ny herin'Andriamanitra eo ihany de hipotsaka ny fibrome eo ihany de hiena ny fivitosana eo ihany de hitsangana ny malemy ndao anao délivrance ndao anao délivrance tsy anenina ianao satria velona Jesosy ndao anao délivrance ndao anao délivrance Jesosy ihany no manapatsy fa Jesosy ihany no vaolane isaorantsika ny tompo zay fidolona vavolombelona teo zay inona fa zava-dehibe ny nanarahanao a ny fijoroana vavolombelona teo iny amin'ny sabotsy raha fitiniko fotsiny zany resaka teo de zay aza mame fitoerinao an'ny devoly amin'ny sabotsy ho avy izao zany no fotoana zay hivavahantsika anaovana délivrance anapino ranoray io délivrance anampanompon'Andriamanitra délivrance ana kristianina misy devoly ianao raha mbola misy fahotana zay raha tsonona ny resaka raha mbola misy fahotana mamatotra anao de mbola miaraka aminao ny démony ary mila délivrance ianao ka am'ty sabotsy ity tsy le zavatra mamatotra anao fotsiny délivrena tsy le trosa tsy le aretina fa le fahotana mamatotra anao mihitsy mahatonga anao tratra ny blocage io mihitsy no vahana zay le izy ao anatinao misy fanana fijangajangana lalina fanana fijangajangana lalina ao anatinao herinao mihitsy misy fanana fijangajangana tena ediavanao fa tsy afaka de heninao anefa ny fa miaraka amin'izay
misy zavatra tsy mety daholo any amin'ny asanao, misy zavatra tsy mety ny tokantrano, ny fifandraisanao aman'olona tsy mety, misy zavatra tonga dia eninao foana hoe potika foana eo amin'ny fiainanao, dia satria ianao tsy mijangajanga direct misy fanafijangajangana ao anatinao, dia tsy hoe délivrena fotsiny ianao fa ahoana ny ataonao ialanao amin'ny fanana fijangajangana io, ho atoranao zany ahoana ny alana amin'ny fanana fijangajangana io. Ka zany rehetrarehetra zany no ampianariko anao, atoroko anao, anasananao amin'ny ty sabotsy 27 avril amin'ny 7 ora maraina tsy diso ity, manerana ny trano fivavahana vaon'olo eraky Madagasikara, eraky Madagasikara tsy ndreko tsara, dia manaraka mandray direct ary atrany ampitan-dranomasina akoatrany eo a Paris, atrany ampitan-dranomasina satria zareo Paris eo Frantsa koa manao fionambe amin'ny sabotsy avy zao, fa ohatra tsika aty Allemagne, aty Canada, aty Dubai tena dia manaraka direct ny toro-tenitsika amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny télévision, amité télévision no anarahantsika ny toro-teny direct. Sabotsy avy zao manomboka amin'ny 7 ora maraina, miainga avy eto amin'ny 3 frères ndefa nambojanary, temple de la foi bypass ary Jérusalem Karobato. Ho tainy tompontsika, ho fian'ny fahasoavantsika, veloma tompoko. Mes frères et sœurs, approchez-vous. Ho antsika eto Antananarivo sy ny manodidina, vao ny oloko, vao ny olo. Tonga indray ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahantsika délivrance matanjaka sy mafonja. Ndao anao délivrance, ndao anao délivrance. Mila solution anao, mila solution anao. Amty volana avril iray manontolo ity dia anao vavaka lehibe tsika hanapotena ny hery-maizina sy ny fampisaviana, hivavahana ireo karazana retina mahaverevitra amin'ny mpitsabo rehetra, ny cancer, ny diabeta, ny tension, ny insuffisance rénale, ny rehetrarehetra izay zavatra mararirary eo anatin'ny vatanao ao, ireo herina fampisaviana sy ozona rehetra, na inona retinao dia hain'Andriamanitra zany. Na ianao momba tsy miteraka, ianao mahatsapa fa nisy namosavy, izao ny fotoana nafahan'Andriamanitra anao. Ndao anao délivrance, ndao anao délivrance. Ny sabotsy fahaeniny volana avril, fahatelo amby folo, faharoapolo ary ny sabotsy fafito amby roapolo ny volana avril ho avy izao, samy amin'ny 7 ora maraina jidiso, manerana ny trano fivavahana vahaony olo, indrindraindrindra eto amin'ny temple de la foi bypass, eto amin'ny 3 frères ndrefa nambojanary ary Jérusalem Karobato, hitsapa ny herin'Andriamanitra eo eo tsika, ary eo ihany dia ampijoro vavolombelona tsika, eo ihany dia ho testena ny herin'Andriamanitra, eo ihany dia hipotsaka ny fibrome, eo ihany dia hiena ny fivitosana, eo ihany dia hitsangana ny malemy. Ndao anao délivrance, ndao anao délivrance, tsy hanenina ianao satria velona Jesosy. Ndao anao délivrance, ndao anao délivrance. Jesosy ihany no manafatsy, Jesosy izy ihany no vahaolane.